Nisy didim-panjakana manokana mihitsy momba ny raharaha Boeing 777 misy 5 mitondra ny laharam-pamantarana malagasy tratra tany Iran. Fanambakevitra izay efa napozana fa tsy maintsy ataony Andry Rajoelina araka ny fanotanterana teto amin'ny fampalalam-baovao Atranomalona no raisina tao anatiny didim-panjakana nivoaka ny hariva teo io. Nesorina tamin'ny toerany ny ministra ny fitaterana Valérie Ramonjavelo ary Tsay Christian no misana vonjy maika ny toerany. Izy rery ve no mena ny adisona sa mety hoesorina ihany koa ireo mpiray-pitsapitsa hafa. Ampiravina ny toedra rava izao fanapahana izao sa ho toy ilay raraha-kozina teny Ambohimalaza ka vao maika hiteraka resabe ny anivon'ny fiarahamonina. Fepetra ny raisiny Andry Rajoelina sy Tsay Christian izay tsy nisy surprise intsony ary mbola nampitombona ny fijerin'ny mpanara-baovao tamin'ny lisitra ireo hoesorina amin'ny toerany hosaziana sy ny hoe hosokafana ny fanadihadiana. Ity raharaha ity izay efa nazava fa tsy afaka mandray fanapa-kevitra samirery tamin'ny fampidiran'ireo Boeing ireo na ny ACM na ny ministra fa tsy maintsy misy hidirany Andry Rajoelina fa androany zany aloha ilay ministra no nesorina tamin'ny toerany. Andry Rajoelina tompona andraikitra feno amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena satria raha reny fanendrena olona rehetrarehetra reny olona misolo tena azy reny amin'ny toerana sy adidy sy andraikitra sahany tsirairay avy zany tompona andraikitra voalohany amin'izay izy karazana manao toko hoe fialanana bala daholo fotsiny sy fifaniliana andraikitra rehefa misy ny trangany zavatra miseho dia hitantsika zany zao fa inona moa no vahaolana hoentin'izay conseil de ministre zay sa lasa fitaovana anankiray fotsiny zay ahafahan'ny filoham-pirenena miteny hoe tsy tompona andraikitra ao anatin'io izy dia hijery fusible anankiray fa mahava ny olana ve zay toko hoe resaka ara-diplomatika ny enatry ny firenetsika ny filazana fa voafitaka ny firenena mahava an'izay olana zay ve sa ny sazy mety iseo rapitso ao anatin'izay resaka hoe diplomatika zay sady entina fotsiny hanamarina tena hoe tsy tompona andraikitra fa azadino tompona andraikitra voalohany amin'izay sazy mety miatra ny firenena na amin'ny fifandraisana sy mifanalamba-araka ny firenena dia ny mpitondra zany ao anatin'izany Ngay Andry Rajoelina. Voalaza fa mpandrara indianina tompona orinasa Udane Potentiel Ltd manana foibe eto Madagasikara ary fantatra ihany koa amin'ilay Udane Aviation mo no nomeny ny ACM ilay laharam-pamantarana malagasy ho ana fiaramanidina misy 5 ireo. Rehefa nojereny mpanao gazety eto amin'ny Kolo TV FM androany ny lohatrano n'ity orinasa Udane Aviation ity teny Analamahitsy tanatina elakelan-trano fonenan'olona tsy misy izany orinasa zany no hita teny an-toerana. Mpianakavy avokoa ireo mponina mipetraka amin'ny manodidina ity loha voalaza fa misy ny Udane Aviation ity. Izy ireo izay samy laza nandritra ny fanadihadiana ny tanterana tena toerana fa tsy nisy ary tsy misy maheno izany Udane Aviation izany hatramin'izay. Orinasa afaka mandrara fiaramanidina maro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary izao nahazo fiaramanidina 5 izao. Orinasa misehatra amin'ny fanondranana legioma nefa toy izao ny voalaza fa toeram-piasany araky ny hita amin'ilay mombamomba ny orinasa. Proof fa efatra ny ampiandohana dia hita fa fampiomezana ity raharaha ity fa ilay fanjakana foibe sy ny ratsa mangaika no tsy nanadiady na ny tsy nanadiady na ny ray tsy kombakombatra ny ampiandohana hoy ny mpanara-baovao. Skandale vaovao amina resaka roplanina izay fanomezan-dalana nefa iarahantsika malala ary fatatsika fa tsy maintsy mainga avy any ambony ihany fanapa-kevitra amin'io fa ny ACM tsy afaka ny hanapa-kevitra velively an'io ary ministra ihany koa tsy afaka ny hanapa-kevitra velively an'io fa raha-pirenena io zavatra io magaga ihany koa dia feno skandale eto amin'ny tany sy firenena dia famonoana afiny ray no atao rehefa kelikely iakarana aina manjery sy ny sisa ahafahany vahaolana maharitra tsy misy mihitsy dia potika tanteraka ilay tanindrazana raha zay ny azo ilazana anazy manjaka ny fitiavam-bola manjaka ny fitiavan-tena ary tsy misy tsony mitete makany avoaka malagasy fa saika tapitra ny ambony any daholo ny arem-pirenena rehetra. Raha misy taratasy raiso ny avy ny mandalo aminy na mahazo fakatoavana dia tokony fatany ny mety ho vokatra tsy atelaka izany ny mety ho vokatra tsara atelaka izany ny mety ho zava-doza atelaka izany ihany koa fa tompony andraikitra feno izy ao anatin'io zavatra io fa tsy hoe afaka ny andeha hiala-bala izy na anelika an'izany makary sy makary. Araka ny fikarohana natao lamandy hatramin'ny 30 tapitrisa dolara ny sazy ho an'izay mandika ny fitsipika momba ny sazy mifandraika amin'ity raharaha Iran ity araka ny fitsipika napetraka ny manam-pahefana tandrefana. Ny fanitsakitsahana fanahiniana ireo sazy efa mipetraka amin'ny Iran dia hitarika hatramina fanenjehana ara-pitsarana amin'ny lafiny eloka be vava ary lamandy hatramin'ny 2 tapitrisa dolara miampy sazy sy na sazy 20 taona an-tranomaizina araka ny fampahafantarana navoaka ny sampandrarahana Etazonia ity hatrany.
Andrasana araka izany na ho iray amin'ireo no mety azo any Madagasikara sy ireo tompona andraikitra voakasika na ihany koa ho sazy hafa mifandraika amin'ny fitaterana anabakabaka. Andrasana ihany koa na nahafapony vondrona iraisam-pirenena ity fanesorana ny ministra ity ny mampalahelo amin'ity raharaha ity ho ny mpanareo vaovao. Voaloto eo masin'izao tontolo izao indray i Madagasikara ary ny vahoaka 30 tapitrisa no mety hibaby ny voka-dratsiny nataon'ireo olombitsy izay nahazo tombontsoa tamin'ity raharaha ity.